miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toroteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika rehetra manaraka tsy tapaka izao onjam-peo izao sy mahitanay amin'ity anio ity dia ho feno fifaliana ny fanahinao mitafatoetra eo amin'ny fanatrehan'ny tomponao izany ny mpanompokelin'ny tompo apôstôly Andreas araka amintsika eto anatin'izao fandaharana manokana izao. Asaiko ampitiavana ianao anaraka hatramin'ny farany ny afatr'Andriamanitra izay entina ho antsika amin'ity anio ity. Iresaka kely tsika mahakasika ny olombovonjy sy ny olona voafidin'Andriamanitra, izay no resahantsika ao anatin'izao fandaharana manokana izao. Dia nindso manantena fa liny ianao ny amin'izay afatra izay alohan'ny tena hidirako ao anatin'ny afatra nefa dia ho tononika any ny laharana tarobia afahantsika rehetra ifandray amiko ny 032 56 443 48 032 56 443 48 na ny 033 91 766 033 91 766 farany ny 034 92 543 76 034 92 543 76 reo larina tarobia reo afahano mifandray amiko vavaka sika metraka ny fotoana eo ampelantan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raha io misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, mbola afaka mitory ny teninao noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao. Andriamanitra velona mandrakizay ianao Tompo, mangataka ny famindraponao mandrakariva mba haniraka ny fanainao masina, ampiteny ny mpanomponao androany, hitondra fiainana be dia be ho an'ny tsirairay avy mandrehanay amin'izao raha sy fotoana izao Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, misaotra raha io. Amen. Andeha baiboly ary sika jerevantsika ao amin'ny bokin'ny Matthieu toko 7:10 manomboka ny andininy 7. Matthieu toko 7:10 manomboka ny andininy 7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta manao hoe: ary nilaza zavatra maro tamin'ny fanoharana izy ka nanao hoe: indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy, ary raha namafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avo ny vorona ka nandany azy, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambonin'ny vatolampy, dia nalaky ny trebona ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny, ary satria tsy nanapaka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeja azy, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia namoa, ny sasany avy 100 eny, ary ny sasany avy 80 eny, ary ny sasany avy 30 eny, izay manatsofony aoka izy iaino. Ary dia nanantona ny mpianany ka nanao taminy hoe: nahoana no fanoharana no itenenanao aminy? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe: satria ianareo no navela ahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa tsy mba navela, fa izay manana dia omena ka anana be dia be izy, fa izay tsy manana kosa na izay ananany aza dia esorina aminy. Ary noho izany dia fanoharana no itenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandre izy fa tsy miaino na mahalala. Dia tanteraka amin'ny faminaniana Isaia izay nanao hoe: andre mandrakariva ihany ianareo fa tsy mahafantatra, ary ijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita. Fa efa adala ny fon'izao tontolo izao, ary efa lalidalovana ny sofiny, ary efa nakipony ny masony, fandrao hahita ny masony sy andre ny sofiny, ka alala ny fony dia ibebaka izy ka ahasitra anazy ao. Amen. Ijery indray tsika toy aniny ihany ato amin'ny bokin'ny Jaona toko 9
Jauna toko fahenina manomboka ny andininy fa 430. Jauna toko fahenina ny andininy fa 430 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary reo tamin'ny tompo omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izao no mofonaina izay manantona tsy mba honona ary izay mino aho tsy mba angetaheta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita aiay anareo nefa tsy nino. Izay rehetra nomen'ny ray koa no anantona ary izay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka. Ary izao ny sitrapony izay naniraka dia ny tsy hamelako isy ho very izay rehetra nomeny aho fa atsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko dia ny azahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Dia nymonomonina tamin'i Jesosy ny Jiosy satria izy nanao hoe izao no mofo izay nidina avy tany an-danitra. Dia hoy ireo tsy le hito fa no Jesosy zanak' Josefa izay fantatsika. Zany hoe misy karazan'olona zany a mbola tsy ary akory izy a de efa programmen'Andriamanitra daholo ny fiainany rehetra. Maika moa zany fa hoe nipetraka tao anatin'ny kibon'ny reniny izy matoa zany le olona efa nanomboka ny forona ao anatin'ny kibon'ny reniny efa misy programa efa mirafidrafitra zany eo amin'ny fiainan'iny olona iny araka niny voalazako teo iny fa mbola tao anatin'ny kibo Jeremia de efa voafidy sy no amasinina ho mpaminany ho an'ny firenena ho ny voalazan'ny Baiboly. Dikan'izay zany a misy olona manompo an'Andriamanitra efa voafidy. Misy olona eto ambonin'ny tany efa voafidy. Misy olona eto ambonin'ny tany tena hoe anatanteraka iraka fotsiny ny antom-pisiny teto ambonin'ity tany ity. Misy mission nampanaovan'ny Tompo azy. Ianao maheno asy mahita de tadidio fa misy iraka manokana mihitsy nametrahan'Andriamanitra anao ety ambonin'ny tany. Tsy olona hoe andeha anamaro isa fotsiny. Tsy olona noforonina ety ambonin'ny tany andehanao fiainan'izao tontolo izao fa olona amitahiraka ny tena atondian'ireo olom-boafidy ireo. Hovalitsika eto ary zay hoe ianao ve olom-boafidy, olom-bovonjy sa tsy olom-boafidy sady tsy olom-bovonjy. Zay ny fanontaniana hovaliana amin'ity androany ity. Araka amin'ny voalazan'ny Baiboly dia zao nanao fanoharana ny Tompo. Nresaka tamina olona be deaibe izy teo mampianatra satria fomba ny Tompo manko zany mampianatra ohatra zany. De rehefa nandeha ny fampianarana de fanoharana no nentin'ny Tompo nampitana an'le afatra. Dikan'izany fanoharana zany zany a tsy tenenina mivantana ilay teny. Ohatra zany zao hoe misy olona anankiray zao ohatra hitanao mifoka sigara. De tsy teneninao mivantana le olona hoe maty amin'io fifohana sigara io ianao sepotra amin'io. Tsy manao an'izay fa mitondra fanoharana ianao hoe nisy fotoana zany izy professeur nresaka tamina nitsabo olona nifoka sigara izy tamin'izany fotoana zany de maty tao anatin'ray volana olona mifoka sigara. Tsy miteny direct amin'le olona zany ianao amin'izay fotoana zay fa mitondra fanoharana hafa ampitana an'le afatra. Izany anefa tsy ny olona rehetra no matakatra an'izany fanoharana zany. Tsy ny olona rehetra no afaka mandray an'izany fanoharana zany. De takizay nataon'ny Tompo teto rehefa napita ny afatra tamin'reto vahoaka be deaibe reto izy hoe nivoaka ozy izy ny mpamafy mba hamafy. Ny sasany nafafy teny amoron-dalana. De tonga ny vorona nihinana an'ilay vona fafy teny amoron-dalana. Ny sasany nafafy teny ambonin'ny vatolampy satria tsy nisy tany lalina aniriny sy ilete an'ilay fakany de maina ho azy teo fotsiny ilay vo. Ny sasany indray nafafy tany anatin'ny tsilo. De niaraka naniry tamin'ilay tsilo ilay vo de nifezin'ilay tsilo ilay izy. Ny sasany indray nafafy teny amin'ny tany tsara ho ny voalazan'ny Baiboly. Namoa avy zato eny ny sasany a, namoa avy 80 eny a, ary namoa avy 30 eny ny sasany. Gaga ny mpianatra rehefa nandrehan'izany hoe fa nahoana ianao Tompo rehefa miresaka amin'ny olona de fanoharana foana no resahanao amin'ny olona. Tsy takatry ny olona zany. Ary tsy nazavain'ny Tompo ilay izy rehefa nampianatra an'ilay izy nefa tokony ho azavain'ny Tompo izy amin'ny mahatompo azy zanak'Andriamanitra mitahiraka ny ala avy tany an-danitra izy tonga tety ambony tany amonjy olona ny atondihany tety. Kanefa rehavana malalo amin'ny Tompo ny zavatra nagaga de zao. Rehefa niresaka tamin'reto olona reto izy a fanoharana no nampitany an'ilay fampianarana. Fanoharana. De tsy nazavainy intsony. Fa rehefa nanontany ny mpianatra nahoana no fanoharana ny tenenanao amin'ireo olona de ahoana navalin'i Jesosy azy. Ozy izy manao hoe satria anareo no navela alala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ireny kosa tsy mba navela. Fa izay manana ozy izy de omena ka hanana be deaibe
fa izay tsy manana kosa dia izay ananany aza dia sorona aminy noho izany dia fanoharana no hitenenako aminy satria mijery izy fa tsy mahita ary mandre izy fa tsy miaino na mahalala enjana be zany a ny tompo tenany zao mihitsy no miteny an'izany raha lasy anabavy malala eto amin'ity onjam-peo ity izay manaraka anay ny tompo tenany no miteny hoe mandre izy fa tsy mahalala miaino izy fa tsy mahalala mahita izy a fa tsy mahafantatra ny zavatra zao mihitsy zay ny zavatra mitranga eto tsy navela alala n'lay fanjakan'Andriamanitra na zava-miafina amin'ny fanjakan'Andriamanitra ireo olona ireo nefa Jesosy no mitory tena eto amin'izany fa maninona raha lasy anabavy maninona tsy tonga dia hoe vonjena daholo ary le olona mihaino an'ilay ten'Andriamanitra raha mifieritreretantsika maha-olombelona tokony hoe voavonjy daholo mihaino tory-teny dia voavonjy daholo ny olona satria Jesosy tompo mihitsy no mitory teny tokony voavonjy daholo ny olona teto ambonin'ny tany tamin'ny fotoana nandalovan'ny tompo tety ambonin'ny tany tsy tokony izay ny zavatra mitranga fa naninona nisy olona voavonjy nisy olona tsy voavonjy satria misy olona antsoina hoe olom-boafidy olom-boavonjy misy kosa olona antsoina hoe tsy navela alala zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ireo olona navela alala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ireo voatoriana amin'ny fahamarinana dia manaiky izy tonga dia mino izy fa misy ny antsoina hoe olona navela alala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy tenany mihitsy no niteny an'izany eto mba hatateraka ny faminaniana Isaia ozy izy manao hoe andre mandrakariva ihany ianareo fa tsy hafantatra ary ijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita fa efa adala ny fony izao tontolo izao ary efa lalidalovana ny sofiny ary efa nakipony ny masony fandrao ahita ny masony sy andre ny sofiny ka halala ny fony dia hibebaka izy ka ahasitra anazy ao tanao zany maninona raha lasana vavy malala ao mitompo raha fantaniana apetrakantsika maninona tsy tonga dia voavonjy daholo ny olona eto ambonin'ity tany ity fa misy voavonjy misy tsy voavonjy zay nao pahirezako atsika pino rehetrarehetra zay efa manaraka ny onjam-peo efa mitandrina fahamarinana matoy ianao na vitana foy ny zavatra zao tontolo zao niala tamin'ireny fahazaran-dratsy niala tamin'ireny fanaonao taloha reny niala tamin'ireny zavatra tsy nety nataonao reny fomba fitafiny zao tontolo zao reny fa nanomboka niditra amin'izao fahamarinana zao navela alalany amin'ny zava-miafina amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao zay ary tsy mafy aminao mihitsy manatanteraka lisy efa zatra ianao satria ohatra manao saron-doha dia efa zatra ianao tsy mihinana biby maloto efa zatra ianao fiainan'izao tontolo zao efa zatra niala tamin'izay efa tsy mandaitra aminao ntsony zany navela alala ianao zay fa fantaniana petraka maninona ianao no mbola miady mafy kosa nefa amin'izao tsika miresaka zao mandre fahamarinana ihany ianao mahita fahamarinana ihany ianao ampianarina ihany ianao fa maninona no mbola miady mafy amin'izao mbola ao anatiny hoe tena tsy vitako mitandrina ty mbola mafy be amiko ity zavatra ty tena tsy vitako mbola mandre ihany ianao mandeha mamonjy fotoam-bavaka fa tsy manatanteraka le izy sao dia le olona tsy navela alala zay ny fanontaniana mipetraka so dia hoe manaraka ray aman-dreny ny andehanana mivavaka so dia manaraka vady ny andehanana hivavaka so dia hoe nisy nanery ny andehanana hivavaka fa tsy tena le olona navela lalany amin'ny fanjakan'Andriamanitra na ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay ny fanontaniana mipetraka zay raha lasana bavy malalo amin'ny tompo fa misy olom-boafidy eto ambonin'ny tany misy olona navela alala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany ireo olona ireo tsy terenany amin'ny fahamarinana ireo olona ireo tsy mila baikonany amin'ny fahamarinana ataony fiainana andavanandro mihitsy zany fahamarinana zany hoe tsy maintsy efa ity mihitsy ny lalàna ny an-danitra ity fahamarinana ity dia manatanteraka izany aho somary nataoko ao anaty cercle boribory le fampianarana tsy mivelatra be aho satria rehefa miresaka hoe fahamarinantsika dia tokony mbola sokafana tsiraidray mihitsy hoe zao ny tsy azo atao zao ny tsy azo atao zao ny tsy azo atao zao ny azo atao fa mbola hitondra fampianarana maromaro eto a isaky ny fotoana tahaka an'izao a anazavako tsiraidray isany andinina amin'izay hoe ohatra hoe miresakitsika mahakasika ana biby maloto ohatra miresakitsika mahakasika ana fomba fitafy ohatra miresakitsika mahakasika ana fomba fiteny ohatra miresaka resantsika tsiraidray amin'izay ara-baiboly avokoa ny hitondrana an'izany fampianarana izany a mba hisy aina vaovao indray ao anatin'izao fanompotsika an'Andriamanitra izao dia misy andinitsoratra masina ny vakitsika ihany teo mahakasika ny Jesosy hoe mofinaina teo iny anohizako ny fampianarana hoy ny tenenin' Jesosy mazava be hoe izaho ozy izy a
tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka dia mbola mitoy ihany a iozy izy ary izao ny sitrapony izay naniraka eo amin'ny 9:7 dia ny tsy amelako isovery izay rehetra nomeny a fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy fa izao ny sitrapony raiko dia ny azahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izao nangana azy amin'ny andro farany dia ry amin'ny 9:7 satria mimonomonina ozy voalazan'ny baiboly a ny jiosy rehefa niteny ny tompo hoe izy ny mofinaina avy tany an-danitra dia izao ny navalin'ny tompo an'izy ireo hoe tsy misy olona mahay manantona raha tsy nitao amin'ny ray izay naniraka ary izao anangana azy amin'ny andro farany tanao zany tsy ndrin'ny tompo ihany koa le izy na dia tonga tety ambonin'ny tany ary izy zany andeha mitahiraka hamonjy ny olona eto ambonin'ny tany dia hoy ihany izy manao hoe tsy misy mahay manantona ozy izy raha tsy nitao amin'ny ray izay naniraka ary izao anangana azy amin'ny andro farany zany hoe Andriamanitra le ao an-danitra nifidy an'le olo fidy nifidy an'le olona navela lalany amin'ny zava-miafina fanjakan'Andriamanitra io Andriamanitra io na i Jehovah Andriamanitra no maniraka an'ireo olo ireo anatona an' Jesosy dia hoy ny voalazan'i Jesosy tompo hoe izay manantona tsy mba ho laviko satria maninona moa le olona ny tsy ho lavon'i Jesosy tompo manantona azy satria Jehovah Andriamanitra na irainy ao an-danitra mihitsy io no maniraka an'ireo olo ireo anatona an' Jesosy tompo tsy sitrapotsika ny vavaka zay dia teneniko atsika tsy sitrapotsika ny anompo an'Andriamanitra ny fahamarinana fa raha ny sitrapony ty nofo be ty dia hanao fiainana zao tontolo zao isotro toka ifoka sigara andeha anao antiky hoanina daholo ty karazana sakafo ty hanao fitafiny zao tontolo zao hanao zay mahafaly azy mihitsy be dia be ny olona na tsy manana nininona ry izy ao anatin'ny posina mbola mavita manao rendrarendra zao tontolo zao ihany tena mitady mihitsy be dia be ny mandritra ny ohatra hoe mandritra ny ray volana roa volana alohan'ny fetin'izao tontolo zao tena mitady vola mafy mihitsy dia lanina amina fety fotsiny lanina amina sakafo amina fisotroana lanina amina akanjo lanina amina fitsangatsanganana zay ny antony tadiavana le vola hoe mila manao fety raha ny tia ny nofontsika dia izany ny zavatra ataontsika kanefa raha lasana bavy tsy izany ny ataontsika nefa satria nao tsy sitrapontsika niditra tamin'ilay fahamarinana fa le Andriamanitra ao an-danitra mihitsy no ny safidy antsika tao anatin'ny olona maro anatanteraka ny fahamarinana io satria nahoana mbola tao anatin'ny kibony mama dia efa notendrena sy no amasinina ametahiraka isika rehetra ianao zay maheno asy mahita io na manao ahoana toerana misy anao na manao ahoana toerana misy anao nomen'Andriamanitra toerana ambony ianao ohatra eto amin'ny firenena men'Andriamanitra asa tsara ianao eto amin'ny firenena natson'Andriamanitra ao amin'izao fahamarinana izao tadidio fa misy iraka ilan'ny tompo anao amin'izao fahamarinana izao tsy hamonjy ny fanahanao irery ihany tompoko fa ho ampiasain'Andriamanitra hamonjy olona maro mihitsy anavitra olona maro za zao natsona amita iraka ianareo zay mieno natsona amita iraka ianareo zay mahita ihany koa natsona amita iraka fa tsy misy olona hoe natsona hamonjy ny fanahany zany fotsiny tsia amita iraka avokoa ka tsy misy olona afaka manantona ny Kristy raha tsy nitao amin'ny ray izay naniraka azy ary ny tompo anangana azy amin'ny andro farany dia izao izy ny sitrapony raiko satria za tsy tonga na nidina avy tany an-danitra hanao ny sitrapoko fa hanao ny sitrapony raiko inona ny sitrapony rainy dia ny tsy amelana isoverina dia iray ara zay nasainy nanantona azy zany hoe ireo olona mba ho fidy ireo zany ireo olona navela lalan'ny fanjakan'Andriamanitra ireo na ny zava-miafina ny fanjakana dia tsisy avelan'ny tompo isoverina dia iray azy na miatrika olana manao ahoana renao rehefa olomba ho fidy na vela lalany zava-miafina ny fanjakan'Andriamanitra tsisy avelan'ny tompo isoverina dia iray ary indraindray isika mitady anala tena amin'ny fahamarinana rehefa mafy loatra ny ady sy ny fanenjehana hoe tsy zakako tsony le fanenjehana miala amiko daholo ny olona rehetra satria manomboka mijoro amin'ny fahamarinana dia be ny mankahaly be dia be anareo zao mety tsy niarahaba tratro ny taona dia monomonoma ny fianakaviana satria tsy manao an'izany tsika ohatra monomonoma ny fianakaviana ianao fanenjehany tsany aza manala tena amin'ny fahamarinana fa aloha miorona ny azontsika tao amin'ny fanompona dia zao miroso foana ninina mafiny eo na efa tena reraka renao mbola mandroso ihany ny vaholana raha lasana bavy tsy mahazo miverin-dalana zany satria olom-boafidy ianao ary ny olom-boafidy tsy avelan'ny tompo tafaverin-dalana zany ohatra ny teny zany aho hoe olom-boafidy ianao sa tsy olom-boafidy navela alala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao sa tsy navela alala zay ny fanontaniana mipetraka satria ny tompo eto miteny hoe zao ny sitrapon'ny raiko ozy izy a dia ny tsy amelako isoverina dia iray ary zay rehetra nomeny aho
ary zao manangana azy amin'ny andro farany tsy avela isy overy raha ohatra zany le olona ka nandeha tamin'ny fahamarinana izy de maty de atsangany tompo amin'ny maty izy a rehefa tonga ny andro farany tsy maintsy atsangany tompo izy satria hovonjena zay ny antony isy le hoe fitsanganana amin'ny maty voalohany de reny olona mitsangana voalohany reny a reny miara-miakatra amin'ilay olona ampiakarina any an-danitra amin'le enlèvement de l'église fampakarina ny olo masina rehefa tafakatra daholo ny olo masina miatrika ny Armagedona de misy am'izay rehefa tapitra zao tontolo zao tonga ny tompo mitafy akanjo miosindra io le fitsanganana amin'ny maty faharoa iatrehan'ny olona rehetra na ny anatin'ny ranomasina na ny anatin'ny tany na naiza fitsarana eo anatrehan'Andriamanitra amin'izany fotoana izany raha lasa nabavy malalo amin'ny tompo miorena mafy amin'ny fahamarinana ianao mety tsapanao ihany hoe olom-boafidy ianao satria mafy ny adinao nefa ianao tsy maneritreritry verin-dalana zany mihitsy matetika ny tena mampiverin-dalana olona de ady ao anatin'ny fiangonana matetika vitsivitsy any mety hoe marefref mety hoe tsy olom-boafidy angamba zany hoe mandalo ady any an-trano enjehan'ny vady aman-janany de tsy mivavaka tsony rehefa avy eo na teren'ny vadiny hoe misarakytsika na hoe tsy maiky vola tsony ianao raha mbola mandeha vavaka any de tonga de mijanona izy tsy olom-boafidy zany reny olona reny fa tena mahakivy ny olona matetika ady ao anatin'ny fiangonana hoe pino samy pino miady mpiandraikitra samy mpiandraikitra ny miady de mampiverin-dalan'olona ny olom-boafidy tsy tafaverin-dalana zany teneniko anareo mety kivy izy indraindray mety matsiaro reraka izy indraindray mitady emotra fa tsy tafaverin-dalana zany satria nahoana tsy isy avela overo ny tompo na de ray raha ny olona nomen'Andriamanitra azy ary Jesosy anangana azy amin'ny andro farany tsy avelan'ny tompo raha lasa nabavy malalo amin'ny tompo miresaka aminao zany afatra zany androany olom-boafidy ianao olom-bovonjy ianao satria nahoana be dehibe no mihain'ny fahamarinana fa tsy mahafantatra fahamarinana be dehibe no mihain'ny fahamarinana fa variana manohatra fotsiny sao de anisan'izany ianao le mihaino le manohatra fotsiny kritika fotsiny zany ve de marina e zany kosa ve de mba izy e efa trop loatra zany e ambany fahasoavantsika zao e tokony afaka manao zay tiany atao tsy izany ny fanompona ny tompo lalàna avy any an-danitra io mifehantsika eto ambonin'ny tany io satria ety an-tany ka hatrany an-danitra rehefa tsy voafehanao ety ambonin'ny tany ny lalàna tsy tafiditra any an-danitra ianao satria tsy fenony fepetra izay io raha lasa nabavy tahaka ny formation ihany io reny olona mianatra any ampianarany reny nge manao formation reny manao formation ndre resaka mécanique auto izy ohatra formation ny ataony ihany maka ohatra zany hoe ety ambonin'ny tany zany le formation any ampianarany de le lanitra zany ohatra le any ampiasana rehefa tafavoaka formation ianao miatrika asa am'izay rehefa avy eo raha tsy ampy base tsy nahay lesona tsara sy nanao kilavadavaka ianao tany anatin'ny formation ato anatin'ny asa tsy ho tafiditra ato mihitsy ianao satria tsy maintsy ataon'ireo test ianao jerevandreo ny fahaizanao expérience firy taona zany takin'ny orinasa daholo de ohatr'izay ihany koa mihoatra lavitra n'izany ny any an-danitra ety ambony tany tsika miatrika formation mameno an'le fepetra hitan'Andriamanitra fa mafeny fepetra ianao ety ambony tany tonga ny fotoana miakatra ianao reo aveo de tafiditra any an-danitra toa de mifanaraka tsara amin'le fepetra ny lanitra satria izay ihany ny feanao tety ambony tany de iny ihany nidiranao any an-danitra raha raviko ny afatra de tsotra misy olona navela lalany zava-miafina any amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria olona nofidian'Andriamanitra izy ireo olona ireo tsy avelan'ny tompo isoverina de ray azy fa ny tompo anangana azy amin'ny andro farany reo olona ireo tsy sitrapony nanantona an'Andriamanitra tsy sitrapony niditra tamin'ny fahamarinana ny fiainana tsy maintsy misy fanenjehana fa isika rehetra mizaka mijoro mandrakariva satria mbola tsy tanteraka ny iraka na ny rahan'Andriamanitra atsika ka te hanaitra kely anao aho hoe anan'Andriamanitra programme ianao ary misy raha ilan'ny tompo anao zay mahita sy mandre ay amin'izao ora sy fotoana izao zay ny afatra netiko teto tamin'ity ano ity de mirary soa atsika rehetra aza misalasala miantso na mandefa SMS raha ohatra ka misy zavatra tianao ifampiresahana manokana na mila vavaka ianao na mila resaka manokana amiko te ianao amiko mivantana aza misalasala miantso ahy ianao de alamitsika amin'ny programme afaka mandray anao mivantana eny amin'ny tompo manaritsoa isotra izany raha rososiny tsara atsika rehetra ny tena koa misaotra ny tompotsika amin'izao fotoana izao raha io misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mbola afaka nitoron'ny teninao teto tompo noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao Jesosy io de mba afaka nanambara izany ka angatahako ny teninao tsy hiverina foana aminao fa ho tanteraka ny sitraponao raha eo ary hitondra fiainana vaovao an'ny sambatan'olona izany afatra izany misandrata amin'ny avy indrindra ianao tompo amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta misaotra raha eo amen
zay no izy fa dia mirary soantsika rehetra ary a miaraka taminareo teto a ny mpanompo kelin'ny tompo apôstôly andriasy a tahin'andriamanitra dolo tsika rehetra tompoko miaina amin'ny fiainam-bovao miaina amin'ny fiainam-bovao fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao izay ahitanao toroteny ho fampahirezana ny finoanao ary ahafantaranao ireo zava-miafo ny tenin'Andriamanitra ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andriasy fijoroana ho vavolombelona ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika